Dieu pour proclamer son amour, sa puissance autour de nous, dans nos vies, au début et partout où nous sommes. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Rehefa avakitsika Andriamanitra mbola midera sy mankalaza ny anaranao izahay zanakao ary tena izany tokoa izahay satria efa maty nisolana ianao teo ambony azy fijaliana. Mamindrafo aminay ka mamelany elokay tamin'ny enemana lasa iny satria mahatsiaro tena fa malotomolotra sy be siasi amin'ny maha olombelona nofo sy raha. Tompo malalo, rehefa izany dia raiso ny fankasitrahana avy amin'ny zanakao satria mbola velona trapa-monjena, satria mbola afaka manana fahafahana mivory amin'ny anaranao ato amin'ity efitrano ity. Maro tokoa mantsy ireo naniry, raha naniry no mbola iriarika nefa tsy ao intsony amin'izao ora izao. Maro koa ny maniry ny hiara-iombona hivavaka amina efitrano anankiray manerana izao tontolo izao, kanefa misy amin'izy ireo ny enjehan'ny fanjakana, misy amin'izy ireo ny enjehan'ny fianakaviana, misy amin'izy ireo ny enjehan'ny fiarahamonina, ka na maniry aza dia indrisy fa tsy afaka. Mahatsiaro an'izy ireny manokana izahay amin'izao fotoana izao. Ianao hanome hery, ianao hanome tanjaka ara-panasy ara-batana. Mahatsiaro ireo namanay sy havanay izay mpiara mivavaka aminay eto koa izahay, izay tsy eto androany. Misy amin'izy ireo manaraka an'izao fandaharam-pivavahana izao, fanompo-pivavahana izao any an-tokantrano. Ianao ane hitahy an'izy ireny koa. Misy amin'izy ireo marary, mety any am-pandriana, mety any amin'ny hopitaly. Ianao hamangy an'izy ireny, ianao hanasitrana an'izy ireny. Mahatsiaro manokana ny rahalahinay izay mino fa tsiotsinoko ny manonona ny anarany rahalahy Rova ao Marsay, izay miady amin'ny aretina, miara mitondra izany izahay amin'izao ora sy fotoana izao, ary didinay amin'ny anaran'i Jesosy mba hositranonao tanteraka izy. Ta io ny fitohizana izao fotoana izao, ny fanatitra avy ao am-po amin'ny alalan'ny hira, ny fankasitrahana, ny vakiteny, ny toriteny izay antaonay rehetra eto mba ho ekenao.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Azo mipetraka tsika. Alohan'ny idiran'ny Laosia amin'ny fiarabana manokana dia angatahako isika mba hiaraka anokatra ny baibolitsika, na baiboly elektronika izany na baiboly taratasy, dia hiara-maky ny salamo 100 isika. Salamo 100. Salamo 100. Mahafinaritra ny miara-mamaky mihitsy izany salamo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fiantsoana izao tontolo izao anompo an' Jehova. Salamo fiderana. Miobio an' Jehova ary tany rehetra. Manompo an' Jehova amin'ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrana. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany fa tsara Jehova. Mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Amen. Amen. Miarabantsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'ny fiangonana Adventista eto Lemont, na antsointsika hoe Emasetel, amin'ity andro masina ity. Miarabantsika tsirairay avy amin'ny fomba ofisialy zany ny tenako, nahatratra izao sabata masina izao. Tsy adinoko foana no miteny hoe sabata manokana ny andro sabata, sabata manokana foana ny andro sabata. Ary mandritry ny herinandro sika dia be dia be ny zavatra atrehantsika, be dia be ny ady, be dia be ny olana, be dia be ny mety fifaliana ihany koa. Fa rehefa tonga ny zoma dia mahatsapa inona ny vatantsika? Mahatsapa reraka tsika rehefa zoma, mahatsapa mavesatra. Tsy haiko mety tsy zareriny mahatsapa an'izany. Rehefa tonga ny zoma dia reraka, na ny qualité de travail raha ny any am-piasana miena ohatran'ny reradreraka izany ianao rehefa tonga ny zoma. Fa tonga kosa ny sabata dia hoy izy Jesosy hoe azo hery anareo amin'ny latsaha fanahy masina aminareo. Arabao angano io lokaikinao hoe arabao teneny izy hoe azo hery ianao amin'ny latsaha fanahy masina aminao. Azo hery ianao amin'ny latsaha fanahy masina aminao. Ary matoki fa androany matotsika tonga eto dia vonona isika andray an'izany fanahy masina izany. Ary tsy hialeto tsika raha tsy feno ny fanahy masina. Tsy mialeto tsika raha tsy feno ny fanahy masina. Ary rehefa feno an'izany fanahy masina izany tsika dia samy azo hery isy entina any amin'ny semaine vaovao izay ho avy indray. Dia rehefa mahazo an'izany hery izany koa isika dia atsapa ny fitiavan'Andriamanitra, atsapa ny fitiavan'i Jesosy izay mamy ireny fitiavany izay loharanonaina. Izany no antony anaovantsika ity raha anankiray ity izay mitondra ny lohateny hoe fotoam-bolamena tokoa. Manasanao ary mba hiaraka iredona indray izany hira izany, fotoam-bolamena tokoa izay iainako isan'aray. Dia iainantsika amin'ny fo ary iraintsika amin'ny feo izay tena feno fitiavana avy any amintsika any ity hira iray ity, satria dia tena fotoana volamena ny fiarahana amin'Andriamanitra. Manasanao ary hitsangana hanao an'izany hira izany.
isan'andro dia mitondra hery ary manomea hery manokana ho antsika Andriamanitra mba ahafahantsika manao ny asany. Izany asany izany dia ny famparitahana amin'ireo namana izay mbola tsy mahalala an'i Kristy, izay mitady an'i Kristy amin'izao fotoana izao dia mentefa amiko mentefa aminao izany antso-pitiavana izany dia mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra anaparitaka izany fitiavana izany. Ndao ataontsika ity iray ity mba ho raisitsika ao am-pontsika ihany koa izany fangatahan'Andriamanitra ny hanao ny asany hiaraka amin'izany. Misy baikore tonga aminao. Misy baikore tonga amina bayutsaka awatubiza Kristi lewanu dia mandusu ayadisi adesikyu O mandeana yanawani Nierina dia itafi Faindo Kristi mumbana Propitenisa Timaresiza Azaketa kana de Kenya Famaninu ni fanevisa Eni sambata famaranita Eni temina diamanita O mandeana yanawani Nierina diaitafi Faindo Kristi mumbana Kapitenisa Timaresiza Babu maru penu azuna Zayana kire ani Kristiza Voatu surava katuku Saturuni nai katiuru O mandeana yanawani Nierina dia itafi Faindo Kristi ovoile Anumeana fitsarame Izao tsika dia hiaraka hivavaka. Ka izao ao anatin'ny fotoana voalohany eo amin'ny 1 minitra na 2 minitra eo dia hivavaka mangina isika hanolotra amboaram-bavaka amin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Asa mety vavaka fifonana ve? Asa mety misy fangatahana manokana ve tianao atolotra amin'Andriamanitra amin'izany tapany voalohany izany. Fa dia eo isika no ambosaka izay zavatra rehetra tiantsika ho tononona eo amin'Andriamanitra. Ny tapany faharoa kosa indray dia ho tohizako izany vavaka izany. Ka ny anaovantsika an'izany vavaka izany dia eo am-pandohaliana ho an'izay afaka miaraka mandohalika. Izay tsy afaka kosa dia afaka mipetraka na mitsangana amin'izay toerana mahamety anao. Ndao ary tompoko.
Andriamanitra be fitiavana, atolotra ianao ny dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra noho ny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana sy ireo zavatra maro be izay tsy takatry ny sainay izay omenao anay isan'andro isan'andro. Tompo, amin'ity sabata ity dia indreto ny vahoakanao mangataka tanteraka ny famelana anay, raha eo diovy izahay. Maro ireo zavatra nataonay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, koa meteza Tompo, anadio, anasa ary amafa izany tsy fahamendrehanay izany. Mino aho Tompo fa enao avokoa ireo fankasitrahana, ireo fiderana, ireo antsoantso, ireo fitarainana, ireo fangirifiriana izay noentiny reto mambra ny fiangonana ireto teo aminao tamin'ity maraina ity. Ao ireo faly satria nomenao tombony manokana, ao ireo kivy satria maro ny zavatra izay mety mahakivy. Raha eo enonao avokoa izany fitarainana sy fisaorana izany, koa mangataka aminao izay Tompo mba hiditra an-tsehatra ka hijery amin'ny fomba manokana ny tsirairay avy, amaly amin'ny fomba manokana ny antsoantso ny tsirairay avy amin'ity sabata ity ianao. Isaoranay ianao fa nomenao an'izany sabata izany izahay, ahafahanay manolotra eo aminao ireo raritsaina, ireo fanaitainana, ireo fitarainana rehetra izay avy any aminay tsirairay avy. Tompo, fantatray fa miaino ianao, ary fantatray fa mpamaly vavaka ianao, ary fantatray fa ianao ihany koa ilay manome fitsikina eny amin'ny tarehanay, koa dia isaoranay ianao Tompo. Amin'ity sabata ity dia indreto hoentinay eo aminao ny ankizy madinika rehetra, ny tanora, ny lehibe, ny fiangonanao, n'aiza toerana misy azy, tahio amin'ny fomba manokana izany Tompo. Eto ihany koa dia mahatsiaro ireo namanay izay tsy tafaraka aminay izahay, tsy fantatray ny antony, kanefa mino izahay fa eo akaikinao mandrakariva izy ireny. Ny afatra izay tianao ampitana amin'ity maraina ity Tompo, dia tianay ny ametraka izany eo am-pelantananao tanteraka, koa miteneny ianao Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Izany Tompo no vavaka izay asandratra eo aminao, ary tonononay izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, ilay nisolo vaika any ankalana ary vonona ny hamonjy anay anio omaly ary mandrakizay. Saotra Tompo malalo. Amen. C'est le moment des dîmes et offrandes. Rappelons-nous ce que Samuel disait à Saül. Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice, être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Et par la suite, David, dans le psaume 128, Cantique de Mahaloth, pardon. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et marche dans ses voies, car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bien heureux et tu prospéreras. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne abondante en fruits, et tes enfants comme des plants d'olivier autour de ta table.
Oui, c'est ainsi que sera béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras des enfants à tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Chers frères et sœurs, je vous invite à donner avec joie et obéissance à Dieu vos dîmes et vos offrandes, à le faire de tout votre cœur, de pleine bonté, et à le faire parce que vous donnez révérence et gloire à l'Éternel. Amen. Jesosy misaotra anao zay satria mbola nitahinao sy ny fiombinao menao izao sabata maraina izao. Ahafahanay koa nanolotra ny fanatitra sy ny ampaforona ianao amin'ity maraina ity. Ingeny izany mba hitondra soa havita be amin'ny asanao amin'izao fanaovanay koa ny asa misionera amin'izao fotoana izao. Minaranao ny angatahana izany. Amen. Bonjour à tous, c'est écrit moment pour les enfants, mais en fait, de tous les enfants. Alors, je vais vous faire vivre aujourd'hui une histoire qui est dans la Bible, mais pour que vous soyez dans la situation, j'ai une petite devinette. Le nombre 153 dans la Bible. Vous savez ce que c'est? 153 quoi? Retenez bien alors, 153. Je vais demander à Jean chapitre 21, versets 2 à 3. Non, oui, mais c'est Jean. Excuse-moi, c'est Jean, s'il te plaît. Jean 21, versets 2 à 3. Alors, j'aurai beaucoup de questions à vous poser. D'ailleurs, vous allez vous-même poser des questions. Hein, les enfants, vous êtes d'accord? On va poser des questions aux grands enfants. Ok? Vous êtes prêts? Alors voilà. Je peux déjà le lire. Hein? Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc, on va juste rester sur ces deux versets-là. Alors, je reprends et comptez bien. Simon-Pierre, une personne. Ensuite, Thomas, 2. Ensuite, Nathanaël, 3. Ensuite,
Les fils de Zébédée, c'est qui vous le connaissez? Jean et puis Jacques. Ça fait donc 5. Et 2 autres disciples, ça fait 7. Et 7, remarquez bien, c'est le chiffre de Dieu. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que vous êtes là. C'est pas par hasard que je suis là. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Ah oui. Alors donc, mais voilà. Je vais pécher. Eh bien, évidemment, hein, ils sont au chômage. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Hein. Ils sont au chômage. On a besoin de vêtements, on a besoin de nourriture. Il faut aller pêcher. Et eux, ce sont des pêcheurs professionnels. Ah. Ils sortirent, montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Comment? Des professionnels. Ils n'ont rien pris. Mais enfin, quand on pêchait en ce temps-là, comment on fait? À la ligne? C'était pas une pêche à la ligne. C'était avec un filet. Alors le filet, on dit aussi épervier. Donc le filet, on fait comme ça, c'est un grand filet. Et puis il faut jeter. Et puis, attention aux poissons, ils seront pris. Alors je vais vous demander de vous lever, vous allez jeter votre filet. Allez, tout le monde ensemble. Tous les enfants. Alors vous prenez votre filet et puis lancez. Tous les enfants. Ah, je vous ai déjà dit au début, hein, nous sommes tous aujourd'hui, maintenant des enfants. Alors tout le monde va faire ce geste. Vous prenez votre filet et puis vous lancez. Allez, 1, 2, 3. Ah, vous entendez le bruit que ça fait? Et on a pris combien? 0 poisson. Pas de poisson. Allez, on recommence. 1, 2, 3. Alors, rien. Encore. Non, il fait chou quand ça tombe dans l'eau. Alors, on recommence. On jette. Non, il n'y a pas encore de chou. Le chou, c'est quand les plombs tombent dans l'eau. On recommence. Pas de poisson. Vous pouvez vous asseoir. Pas de poisson. Oh là là, des pêcheurs professionnels. Pas de poisson. Même pas un petit bout de poisson. Rien du tout. Et puis, la suite du verset. Tu peux nous l'afficher, s'il te plaît? Parce que c'est maintenant que c'est intéressant. Alors, le matin, alors voilà, on y va maintenant. Ils n'ont rien pris. Nous n'avons rien pris. Ça fait des années que Macetel était là, on n'a pas pris de poisson. Mais voilà, on peut continuer on va aller jusqu'au verset 6. Donc, verset 4 à 6. Bien avant 4, voilà. Le matin étant venu. Oh, je ne sais pas, ça dure combien? Première veille, de 6h à 9h. Deuxième veille, de 9h à minuit. Troisième veille, de minuit à 3h. Quatrième veille, de 3h à 6h du matin. Rien. Le matin est venu, les 6h du matin. On a travaillé pendant je ne sais pas combien de temps. Rien. Le matin est venu. Et vous savez, quand les pêcheurs le matin, là, ils arrivent, il y a des gens sur le rivage. Ils veulent acheter du poisson. Et le texte dit qui était là? Ah, Jésus était là. Est-ce qu'il est venu pour acheter du poisson, lui? De les poissons que nous allons attraper. Ah. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils croyaient que c'était quelqu'un qui allait acheter les poissons qu'ils vont ramener. Alors Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent tout penauds, non. C'est la honte pour des professionnels de ne rien prendre dans son filet. Alors, écoutez bien ce que Jésus il dit. Alors, on va le lire tout de suite, dans la suite du verset. Est-ce que je vais demander à Ryan? Non, Ryan, c'est déjà lire? Pas encore. Ben, on va demander à... Vas-y, Elio. Tu lis très fort pour que tout le monde, tous les enfants entendent. D'accord? Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Stop. Est-ce que nous sommes des enfants obéissants? Est-ce que nous aimons obéir à Jésus? Parce que Jésus, quand il dit quelque chose, c'est primordial. Il dit, jette ton filet où? À droite de la barque. Qu'est-ce qu'il y a à droite de la barque? Pourquoi à droite? Bon, la barque, elle est comme ça, le rivage est comme ça. Qui est à droite? Sur le rivage.
Attention, la barque, elle est comme ça. Notre barque, on va le voir. Hein? Notre barque, elle est comme ça. Hein? Le rivage est là-bas. Qui est à la droite? Jésus. C'est là où est Jésus qu'il fallait jeter le filet. Et quand Jésus dit quelque chose, c'est pas pour rien. Hein? Alors il me dit, est-ce qu'on est obéissant? Allez, on jette. Attention, il n'y a pas qu'un seul filet cette fois-ci. Dans notre barque, il n'y a qu'un seul filet. Tout le monde ne jette pas. Mais il y a un qui jette, et hop, tout le monde ensemble. Il jette. Qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait plus retirer le filet. Pourquoi? À cause de la grande quantité de poissons. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Rien pendant au moins 9 heures. Et puis tout à coup, c'est tellement le filet, est tellement lourd qu'on ne peut même pas le tirer. Et la suite de l'histoire? C'est pas fini, hein? L'histoire n'est pas finie, hein? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le disciple que Jésus aimait, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est qui le Seigneur? C'est Jésus. Alors, tout de suite, imaginez un peu Pierre. Mettez-vous dans la peau de Pierre. C'est Jésus. Il vide sa bille, il met sa ceinture et hop. Qu'est-ce qu'il fait? Il nage. Ça fait 100 mètres. Donc là, nous avons un Pierre qui est champion de natation. En 100 mètres. Alors, je ne sais pas avec quel genre de nage vous faites. Col, brasse, quoi encore? Brasse papillon. Je ne sais pas, mais allons-y, nageons. Imaginez-vous nager. 100 mètres. Est-ce que c'est loin? C'est juste 2 longueurs bassin olympique ou bien 4 longueurs bassin normal. 25 fois 4, ça fait 100 mètres. Allez, on va tous plonger dans l'eau comme Pierre. Pour aller où? Pour aller où? Vers Jésus. Ah, et n'oublions pas, il y a plein de poissons hein, dans le filet. Hein. Et toi, tu laisses le poisson, tu vas rejoindre Jésus. Oh. Mais moi, j'ai besoin de voir Jésus, moi. Tu dis, merci Jésus. Pourquoi est-ce que je vais voir Jésus? Pour le remercier. Merci pour ce filet de poissons. Et les autres, ils doivent ramer parce que la barque, elle est lourde. Hein. Il faut tirer le filet plein de poissons. Alors, voilà ce qui se passe. On va regarder dans la suite. Donc, ce sont les autres disciples, les 6 qui ont ramé pour amener la barque, plein de poissons. Et donc, on a dit qu'il n'était qu'à 100 mètres. OK? Et on continue de lire. Ah. Quand ils y arrivaient sur les rivages, Jésus était là. Il y avait déjà le feu, du poisson et du pain. Ça, c'est la marque de Jésus. Du poisson et du pain. Et on continue l'histoire. Parce que le 153, vous allez le voir. Ah, il y avait déjà du poisson sur le feu, prêt à être mangé. Mais Jésus dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Ah, il y a une partie de barbecue là. Hein? Jésus nous propose de faire une partie de barbecue avec les poissons que nous avons nous-mêmes ramenés dans le filet. Et la suite du poisson. Et la suite, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Pierre il monte dans la barque. Regardez bien un peu. Les autres disciples ils descendent. Et Pierre, lui, il monte. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Attendez, je vais revoir si c'est bien ça. Je vais revoir si c'est bien exact. Attends, je vais voir. Le temps de vérifier si c'est bien ça. Alors. Voilà. Donc, au verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils ont vu le charbon allumé. Pendant que les autres ils descendaient à terre, lui, Pierre, il monte dans la barque. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire à terre le filet. Hein, quoi? À lui seul, il peut monter le filet. Vous avez vu votre rencontre avec Jésus? Quand vous rencontrez Jésus, vous êtes devenu très fort. Plus fort encore. À lui seul, Pierre, il a pu remonter le filet. Et le filet contient quoi? 153 petits poissons, c'est ça? Grands poissons. Donc ça, il n'y a pas que les grands poissons dedans, il y en a encore d'autres. Et puis le
Mialoha indrindra ny andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra na ny olona vonjinirina Andrianomenjanahary dia manasa antsika mba hanokatra ny baibolintsika tsirairay avy dia hamaky ny teny izay hita ao amin'ny Jaona voalohany toko 2 andiny 7:20. Jaona voalohany toko 2 andiny 7:20. Rehefa hitantsika izany dia hiaraka hovakintsika. Ary ankehitriny anaka, tomoera ho aminy mba hananantsika fahasahiana ary seho izy ka tsy ho menatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Amen. Hier soir, durant le commencement de sabbat, nous avons eu la bénédiction qu'un de nos frères, que j'estime beaucoup, nous a ouvert tout un univers de bénédiction à partir des chants de louange. Et c'est un chant de louange que je vais vous présenter. C'est en malgache. Alors je vais essayer de traduire en français. Excusez-moi, vous corrigez vous-même. C'est le plan de la rédemption, qui se dit comme ceci. Bien avant que nous n'ayons été trompés par Satan, bien avant même que nous ayons péché, tu as déjà préparé le plan du salut. Tu as promis que celui qui nous a trompés serait détruit. Tu l'as vaincu et tu nous offres le plan du salut. Nous n'avons rien à présenter, mais tu nous donnes et tu nous fais héritiers du ciel, car c'est le plan du salut. Zij le draft am zinane.
che non anduva ila di già fizela già fita amunde nanai timisitambi takina minai e che non ti misi Fani che nai anau mesi e la giafit amunde nanai timisini vita timisini asha nani fani rina na purificasha Timisini vita, timisini asha, non li fanno rina, na purificasha, sunai tu, ire anai, mi fanno sai, pandresi sai. Zij lijkt traffic amunde nanai. Zij lijkt traffic amunde Amen. faly miarahaba atsika rehetra tafaraka eto indray amin'ity sabata ity anovo hery avy amin'Andriamanitra andray fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra ary izara ihany izany ihany koa ho andreo hafa izay mila an'izany faly miarahaba atsika tsirairay avy isam-batan'olona izay tonga eto ankehitriny ao ny vahiny faly ny fiangonana mandray anareo ampitiavana ary ihany koa mirary ny fitahian'Andriamanitra anomba anareo amin'ny fomba manokana lalina tokoa fa Andriamanitra dia mitsinjo ny vahoakany ary rehefa miasa isika mandritry ny fotoana maro dia asiany fialan-tsasatra izany maro to amintsika no ny alan-tsasatra ary indreto fa vory eto avokoa isika amin'ity sabata ity tao no nandeha lavitra ary tao no teto atoerana ihany kanefa dia samy nanovo fifaliana samy nanovo hery manokana avy amin'Andriamanitra isika rehetra ka dia rain'Andriamanitra satria tia antsika izy tadidiko mihitsy fa raha iresaka momba an'izany hoe nody avy lavitra avy nanao fitsangatsangana dia mody ao an-trano dia tena hita mihitsy ny fifaliana izay ao anatinao hoe tena nafinaritra iny fa eo kosa nefa dia misy hainga vao indray izay hoentinao indray amakivaky ny fiainana vaovao
izay tsy maintsy holalovantsika rehetra. Tadidiko mihitsy tamin'ny 2017 rehefa niantso ny ray aman-dreniko a dada sy mama, ozy aho mantsy azy ireo hoe dada, mama, ody ah, andeha ody ah. Tamin'izay fotoana izay a dia niratsaka ny ranomasiny reniko. Ody venao anaka, ody ary nama, ody ary dada. Rehefa tao anatin'ny sedra-piainana izay mafy dia mafy ary ny afara tamin'ny faharavan'ny tokantrano, dia ozy izy ny reniko hoe ody venao anaka, tongava ary. Falo ny fo tamin'izay fotoana izay ary nirotsaka ny ranomasom-pifaliana satria iaona amin'ireo ray aman-dreny, iaona amin'ireo tapaka sy namana, iaona amin'ny-pifaliana amin'ireo olona izay tiany ny tena. Nody aho tamin'izay fotoana izay. Rehefa tonga teo amin'ny aéroport, tonga nitsena izy ireo, dia tena fifaliana ary aravona tanteraka ny fiaonana tamin'izay fotoana izay. Latsaka ny ranomasy. Ranomasom-pifaliana, ranomasom-pitiavana ary ranomaso izay tsy mijanona eo akory fa misy zavatra hafa vaovao izay omen'Andriamanitra amin'ny lalantsika tsirairay avy. Nanomboka teo dia nisy ny atao hoe nouveau départ. Ary nanomboka tamin'izany nouveau départ izany no ozy Andriamanitra hoe isokatra indray ny varavarana vaovao ho anao. Ary izany varavarana izay isokatra ho anao izany dia varavarana izay hitondranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hitondranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Eny tokoa ry havana, mamy no mody hozy isitsika malagasy. Ary raha tena mbola te hafantatra n'izany fodiana izany tsika dia anontanio ny olona izay avy nigadra, ody any amin'ny fianakaviana. Anontanio ny olona izay miaramila avy nandeha niady, ody any amin'ny fianakaviana. Fa mamy ny mody. Mamy ny mody ry havana. Inona moa izany no zavatra hita rehefa hoe mody izany tsika tonga any an-trano. Rehefa tonga any an-trano tsika dia mahatsapa fitsarana, mahatsapa fifaliana, mahatsapa fiarovana manokana, mahatsapa fiadanam-po, mahatsapa fitiavana, mahatsapa fa misakafo tsara rehefa tonga any an-trano. Tonga ao an-trano ianao dia tena karakarain'ny vadinao na karakarain'ny ray aman-dreninao sakafo tsara matsiro ianao. Ary rehefa mody ihany koa ianao dia ahafahanao miomana izany fodiana izany. Tadidio tsara fa rehefa mody isika isan'andro dia afaka miomana indray ny amin'ny raham-pitso. Hitako mihitsy ny vehivavy manao make-up kely, manao fanatsarana tena, miezaka amin'ny fiomanana ny amin'ny apitso indray izany. Ary tena mahafinaritra izany, mamy ny mody. Rehefa tonga ao an-trano isika dia mahita ny zanakitsika ao an-trano. Faly mihitsy rehefa mahita ny valosoa ao an-trano ao. Dady! Tena faly izy. Ary fifaliana ho ahy ihany koa izany ny mahita an'izany. Fiarovana. Rehefa tsy mody isika dia inona ny zavatra miseho? Lasa raha ataoko hoe any Antananarivo ny tsy mody izany na mivalo alina raha dia efa maninona ny fa mampatahotra, insécurité. Izany zavatra misy eo amin'ny hoe tsy amin'ny fiainana amin'ny akapoeny. Inona ihany koa zavatra hita? Mahatsiaro fitiavana ianao rehefa mody. Mahatsiaro fitiavana ianao. Zavatra hita koa ao an-trano ao rehefa mody isika dia efa fantatra daholo aiza ny plasin'ny dada rehefa misakafo, aiza ny plasin'ny neny rehefa matory izy amin'ny alina, aiza ny chambre ny ankizy. Izany zavatra rehetra izany efa hita daholo ary efa tsara daholo izany rehefa mody. Maninona no mody isan'andro isika? Mody isan'andro isika satria tsy manana ny fahatanterahana.
mody tsy maintsy mody isan'andro isika satria tsy manana fahatanterana ary izany ihany koa ny fahotana tsy maintsy mibebaka isan'andro isika eo amin'Andriamanitra satria tsy manana ny fahatanterana. Ody aiza ianao, ody aiza ianao, dia mivalo ny fanontaniana hoe ody aiza ianao. Any amin'ny fiafaran'ny fotoana dia ho valitsika izay hoe ody aiza ianao. Maninona isika no isaky ny sabata dia tonga eto amin'ny fiangonana, mody eto amin'ny fiangonana, mody maketo amin'ny fiangonana satria isaky ny sabata isika dia andray hery avy amin'Andriamanitra, andray fitahiana avy amin'Andriamanitra, andray fiarovana avy amin'Andriamanitra, andray fiadanam-po avy amin'Andriamanitra, andray fitiavana avy amin'Andriamanitra. Izany no zavatra ataontsika rehefa mody eto isika isaky ny sabata. Ny fiainana zany dia izao hoe mody ao an-trano, mody any amin'ny fiangonana, ary amin'ny farany dia mody aiza isika? Mody any amin'ilay fiainana mandrakizay. Mody any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ao anelanelan'izany rehetrarehetra izany dia izao mampanantenantsika zavatra anankiray ngeza be Andriamanitra. Mampanantenantsika zavatra anankiray ngeza be Andriamanitra dia izao ny amin'izay le hoe fiainana mandrakizay izay. Fiainana mandrakizay izay. Androany dia nisafidy manokana ity tenin'Andriamanitra ity ny tenako izay ao amin'ny Jaona, ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny ny fahavalo amby roapolo. Jaona voalohany toko faharoa ary ny andiny ny fahavalo amby roapolo izay novakiny mbola teo tamintsika. Ary ankehitriny anaka tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Ary ankehitriny anaka miteny Andriamanitra, miteny amin'isy izy, miteny aminao izy, miteny amiko izy. Ary ankehitriny anaka tomoera ao aminy. Tsy miteny mihitsy izy hoe andana aiza ianao ny mody, any ananina mody na hoe ary ananina mody, fa aiza ny asain'ny mody isika? Ao aminy, ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny tokantranontsika. Tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana. Amin'izany fotoana izany ry havana dia betsaka ny olona no tsy hosaha. Io zao dia efa tonga ny coronavirus, ny vian'ny Covid-19, dia efa betsaka no manary lamba satria tsy mety ity. Fa ny mba hatonga antsika ho mafy toto, hananantsika fahasahiana dia ny fiarahana amin'Andriamanitra irery ihany. Fiarahana amin'Andriamanitra irery ihany. Ka raha iseho izy dia tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Variana mihitsy ny tenako hoe mahagaga dia olona izay fantatrao sy azonao itokisana zao no mamadika anao amin'ny fotoana farany. Za tsy zany ndraika, tsy mety amiko indray le izy fa tsy tafavoaka amin'io zavatra io. Any amin'ny fotoana farany izy no mamadika anao. Izany ry havana no fiainana eto amin'ity tany ity. Kanefa dia izao Andriamanitra dia miteny fa mitoera ao aminy. Apetrao tsara ny plasinao. Ohatr'izay le teniko tamin'ny voalohany teo hoe raha ao an-trano isika dia efa fantatritsika aiza ny plasin'ny dada rehefa miara-misakafo, aiza ny plasin'ny dada rehefa matory izy amin'ny alina, aiza ny plasin'ny zanaka rehefa matory, aiza ny plasinao, mitoera ao aminy. Ary eto amin'ny fiangonana ihany koa dia fantatra hoe aiza ny plasinao eo amin'ny fiangonana. Mitoera ao aminy, tomoera ao aminy. Ary izay toerana izay omen'Andriamanitra anao izay mba hitoeranao dia izay le fiarovana ataon'Andriamanitra. Tadidiko mihitsy ny antso anahy dadanay izy tsy maintsy asiana grille de protection izy le varavarakely fa misy mananika. Izany nge
ny fiainana rehefa hoe tsy ao anatin'le zavatra betsaka ny fiarovana izay tsy ampy fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia mahatsiaro fa ampy fiarovana en sécurité ary tena en sécurité. Tsy mora mivadika izay tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Misy dia tena sahy mihitsy rehefa misy manontany hoe ahoana ianao ty, ahoana ny fandehanao, eo izy dia mivadika. Za lasa zao ndraika vao misy mampiorooro kely anankiray dia efa tonga dia fa za lasa zao ndray fa miala tsiny fa tena ohatrany tsy mety ny zavatra notanian'Andriamanitra sy zavatra takian'Andriamanitra nefa dia zao ny fitoeranao eo aminy ary rehefa mitoetra eo amin'Andriamanitra ianao dia manana fahasahiana. Le fahasahiana force, manana force ianao dia rehefa miseho Andriamanitra tonga amin'izay izy dia tsy menatra ianao amin'ny fiaviana. Manomana ny fiangonana isika mba hatonga ny fiangonana hatanjaka ara-panahy, mba hatonga ny fiangonana hatanjaka ihany koa eo amin'ny fiarahamonina, mba hatonga ny fiangonana hatanjaka ara-tsaina, mba hatonga ny fiangonana hatanjaka eo amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny ara-panahy. Raha ohatra ka anao fiaikana vaovao tsika, satria izao dia fidiran'ny mpianatra, izao dia fidirana indray vaovao. Raha anao fiaikana vaovao tsika eo amin'ny fiainantsika dia tsotra ny tenin'Andriamanitra hoe tomoera ao aminy. Tsotra ny tenin'Andriamanitra. Miantefa mivantana any amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mitoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana. Zava-dehibe nge zany hoe mijoro vavolombelona ianao noho ny an'Andriamanitra. Tena zavatra tena tsara dia tsara izany hoe izahay dia avy amin'ny fiangonana adventista ary kristianina izahay. Nisy fotoana izay niaraka mba amin'ny rado dia ilay olona tsy mivavaka dia rado tamin'izay tonga dia niteny hoe zay nge mpivavaka e, tsy nanontany akory ilay olona, zay nge mpivavaka hozy izy rado ary adventista izay. Fa inona izany hozy izy tsy fantatray izany, inona izany adventista izany. Ary ankehitriny anaka tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviana, ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviana. Nampitondraina ny lohateny ity toriteny fohy dia fohy ity androany hoe amin'ny fifaliana no anantenako. Amin'ny fifaliana no antenako fa rehefa tonga tokoa Jesosy dia ho raisiny aho. Amin'ny fifaliana no anantenako fa rehefa tonga tokoa Jesosy dia ho raisiny ianao. Amin'ny fifaliana no anantenako fa ho raisin'Andriamanitra avokoa ireo fianakaviako rehefa ho avy izy. Ary izany teny izany dia natao ho antsika rehetra. Efa dodina isika ny ody any amin'ilay fiainana mandrakizay, tahaka ny fahadodonantsika ody any an-trano rehefa hariva. Efa dodina isika no ody any amin'ilay fiainana mandrakizay, tahaka ny fahadodonantsika rehefa ody aty amin'ny fiangonana isaky ny sabata. Efa ody, efa dodina isika no ody, efa dodina isika no ody satria andray an'izany fampaherezana avy amin'Andriamanitra izany. Ety ampamaranana dia hoy izy Andriamanitra mibitika, hoy izy Andriamanitra miteny aminao hoe zao lazao an'iny namanao iny, lazao amin'iny havanao iny, lazao amin'iny olona izay tsy mbola mahalala iny, fa izao lazao azy fa mbola tiako izy. Ny foko mbola mitepo hatramin'ny taloha azy, tsy mieritreritra fa tsy ny ahasoa azy iny, ary miandry ny iverenany indray. Lazao azy fa mbola tiako izy. Ny foko mitepo hatramin'ny taloha, tsy mieritreritra fa tsy izay ahasoa azy, ary miandry ny iverenany indray. Reko fa mirendreny hony izy, ary mitady izay tsara fa nefa tsy mahasoa azy. Tsy mieritreritra fa tsy ny fahafinaretana izy. Eny, miandry aho ny iverenany indray.
lazao azy fa mbola tiako izy, ny foko mitepo hatramin'ny taloha, tsy mieritreritra fa tsy ny mahasoa azy, miandry ny verenany indray. Modi fa malahelo anao Andriamanitra ilay ray, ny fitiavana tsy manapetra ho anao, raha sitrakao dia raiso izy anio, raha sitrakao dia raiso izy izao, raha sitrakao dia raiso ao am-ponao. Amin'ny fifaliana no anatenako fa rehefa ho avy Jesosy dia andray ahy izy, andray anao ihany koa. Amen. Ataontsika ny raha am-ponay zao, hitsakotsakona izany afatra mafonja izay nentiny lolona vonjy izany. Iara itsangantsika tompoko. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra tompo ty anay eo, maro taminay no tsy teto an-toerana fa naka sasatra, ankehitriny dia tonga sy vory eto avokoa izahay. Vonina indray hiatrika ny taona vaovao eo amin'ny fiasana sy ny fianarana. Raha eo omeo anay izany ainga vao izany, ahafahanay miroso eo amin'ny fiainanay. Omeo anay ihany koa ny hery, ny tanjaka mba hahavitanay ny asa mandrarahanay sy ny eo amin'ny zavatra rehetra didy izay tokony ataonay. Ray malalo, mangataka aminao izay amin'ity sabata izay voalohany amin'ny ainga vao izay ataonay ity, dia mba hitahinao ny tsirairay avy. Anomezanao fahasoavanao ny tsirairay avy isa-tokantrano, ary ampitomboinao ireo fitahiana izay efa nomenao hatramin'izay ka hatramin'izao. Ray malalo, efa tsy andrinay izany ody any amin'ny fiainana mandrakizay izay fifaliana tanteraka, tsisy tsony ny fahoriana, ny fangirifiriana, ary amin'izany fotoana izany dia fiadanana tanteraka no iainanay. Koa omany ny foa mampananay tompo mba hitondra n'izany
fanantenana izany zay hoentinay naiza lehanay ka tsy homenatra izahay amin'ny fiavianao. Raha eo arovy izahay naiza toerana lehanay ary omeo anay ny hery manokana izay tsy takatry ny sainay avy aminao. Amin'ity sabata ity tompo dia tsy diso anjara izahay fa omenao ihany koa ny tsodrano izay avy aminao. Hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka. Hita manokana ny fitehirizam-bokatrao izy ary ampamovo be ny vokatrao. Hiaro ny tongotrao amin'ny fandrika izay ataony Satana izy. Amany olana izay tsy mampahita tory anao izy ary anamaivana ny sedra izay lalovanao. Anome hery manokana amin'ny tanao ny adidinao ary anasitrana ny aretinao sy ireo ratrapo sy fahakiviana izay mitambesatra aminao. Amerina ny tsika eny amin'ny tavanao Andriamanitra ary ampody indray ilay hafanana ny anangatsika tao anatinao. Hitantana sy amela ny helokao izy ary amonjy sy anavotra anao amin'ny fomba mahagaga. Tsarovy izao teny izao ho aminareo aneny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ilay raitsika be voninahitra. Amen. Amen.